ny lohahevitrytsika androany dia kiasikany amin'ny fisaorana efa nisoratantsika ety aloha ety ny hoe mandehana ny fitiavana toy ny fitiavana kristianareo ho atsaraintsika izay fandehanantsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay ka anisan'ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fanaovana izay nolazain'Andriamanitra, fanaovana izay nambaran'Andriamanitra. Donc evaka antsika ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izay fisaorana izay. Tesaloniana voalohany toko 5 ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Tesaloniana voalohany toko 5 ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Misaora ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anareo. Misaora ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny tenin'Andriamanitra tiantsika hakatoavana zany satria tsika mangetaheta andeha amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny taona vaovao ity dia ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe amin'ity taona ity zany tsika ty taona vaovao ity eny mandritra amin'ity taona ity manina mbola tohizatsika mihitsy dia iaintsika ny hoe hisaotra an'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika, amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika amin'ity taona ity dia hisaotra an'Andriamanitra tsika. Zany no sitrapon'Andriamanitra, zany no tian'Andriamanitra iainantsika, zany no mahafaly an'Andriamanitra, zany no mahafinaritra an'Andriamanitra, zany no tena tian'Andriamanitra iainantsika hoe mandritra ity taona ity dia ny tian'Andriamanitra tsika iaina amin'ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Matetika koa ary amin'ny ankapobeny dia mizara roa ny mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ao ny ady, ao ny fahasahiranana, ao ny olana, ao ny fahatsompanantenana, ao ny misy zavatra tsy araka leroteretina, ao ny fahakiviana. Izay ny gropy voalohany. Faharoa nefa ny zavatra mitranga eo fiainantsika amin'ny ankapobeny misy fifaliana, fiadana, fitahiana, fahasoavana, fahombiazana, mety ny zavatra natao, milamina ny fiainana, misosa tsara, sakafo, tafy, matanjaka, salama. Zay zany izay gropy roa zay matetika no misy eo amin'ny fiainantsika. Ka rehefa mitranga nefa ny anankiray amin'ireo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sao amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Rehefa mitranga ilay gropy voalohany dia misaotra, izay ny tian'Andriamanitra izay. Rehefa mitranga indray ilay zavatra faharoa dia misaotra, izay ny mahafaly sy mahafinaritra an'Andriamanitra izay. Inona moa ny antony mahatonga an'Andriamanitra ampaherentsika hoe ry zanako malalako izay tiako misaora amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanareo. Ny antony voalohany dia tsy tian'Andriamanitra tsika hanota amin'ny vavantsika na amin'ny nelantsika. Dia jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko faharoa dia ny andiny fahafolo. Joba toko faharoa ny andiny fahafolo. Fa hoy izy taminy tahaka ny teny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Hoy soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa tamin'izany rehetra izany dia tsy namonta tamin'olo ny Joba. Tamin'izany rehetra izany dia tsy namonta tamin'olo
rehefa nandalo ady ola fasairana fakivina fahatsompanantenana tsy arak'izay eritreretiny jobana sy teo amin'ny fiainany dia voambaran-tena Andriamanitra mihitsy nasokadiny tena Andriamanitra mihitsy joba dia tsy nanota tamin'ny molina. Inona tokoa moa ny zavatra nataon'ny joba tonga efa ketsika ny tena Andriamanitra. Joba toko voalohany ny andiny faraika amin'ny roapolo. Joba toko voalohany ny andiny faraika amin'ny roapolo. Sady nanao hoe nitanjaka no voako avy tany an-kibon'ny neny ary nitanjaka no iverenako any. Jehova nanome ary Jehova nanesitra. Isaorana neny anarana Jehova. Tatsika ozy joba hoe Jehova no nanome an'ireo, Jehova no manaisitra an'ireo, isaorana ny anarana Jehova. Ny fisaorana zany dia miaro azy mba tsy hanota eo anatrehan'Andriamanitra. Tsara tokoa fa mazava ny lazain'i Jakoba hoe io lelantsika io na io vavantsika io no mampentipentina antsika ary io dia tena sarotra volana. Donc efa kitsika ny tena Andriamanitra moa Jakoba. Jakoba toko fahatelo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Jakoba toko fahatelo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lery, zavatra tsy manam-pitsaboana izy sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia indray, ary izy ihany koa no hanosonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanosonana, ry raharaha tsy mety raha misy zany. Hitatsika misy zavatra tsy mety mihitsy zany, tsy mety mihitsy raha misy ataon'ny lelantsika izay rantsana kely kanefa manova zavatra betsaka mihitsy ny lelantsika. Dia inona ny zavatra ataon'io rantsana kely manova zavatra betsaka io? Izy io sady misy fotoana izy io misaotra dia misy fotoana koa izy io manoloza. Tsy afaka tahaka an'izay nahazo ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely dia izao rehefa tafita ny ranomasina mena dia nisaotra midera nankalaza n'Andriamanitra. Fa rehefa avy eo koa nefa rehefa tonga tany amin'ny tany efitra, tany amin'ny rano mangidy, tany amin'ny ady sarotra, dia ny zavatra nataon'ny zanak'Israely ihany koa ny monimony na ny metsiny, ny menimeny, kivy, ketraka, laza mihitsy na ena izay manontany Egypte dia ho anina ny fandrahoan-kena. Zao zay ty jere mofomofoana tsisy rano zao ny monimona sy ny menimeny na ny metsiny. Nanota tamin'ny lelany ny zanak'Israely, natezitra n'Andriamanitra zany, tsy nakasitrahan'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra nge no mitondra ny fiainan'izy ireo. Mosesy ny menomenona azy ikany, fa tsy Mosesy mitondra azy, fa zanak'Andriamanitra izy ireo. Andriamanitra no mitondra azy ireo, fitondran'Andriamanitra izay rehetra mitranga eo amin'ny fiainany. Izy nefa nametsy sy monimona nanota izy teo anatrehan'Andriamanitra ary tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Noho izany dia ataontsika amin'ny taona roapolo sy roa arivo ity tena hianatra amin'ny Joba isika hoe Andriamanitra nanome, Andriamanitra nanaisitra. Izay rehetra ny Joba zany dia izay hoe Andriamanitra nanome azy an'ireo dia tsy misy maisitra an'ireo fa tsy Andriamanitra ihany koa, fa matory eo ny ala teo aminy eo dia Andriamanitra no nanaisitra. Dia ny zavatra nataony tsy monimona na nanometsiny izy,
tsy nanota tamin'olona izy fa nataony fisaorana an'Andriamanitra izy. Mivadiny ara-moa ny tena azy Joba, mbola ahitana famarinao an'Andriamanitra ihany ve? Mbola hijanona amin'izao any manompo an'Andriamanitra zao ihany ve? Nareo ka menomenona ny vady. Fa hoy izy na dia tiako ary ianao vady malalaka dia tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, tsy manaky an'izany, tsy miray hevitra aminao amin'izany, fa zany hoe dia tsy mononana mametsiny, fa ny ady izao fisaorana an'Andriamanitra ihany, misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra. Zay no tian'Andriamanitra iainantsika amin'ity taona 2024 ity, hoe na inona zavatra mitranga tsika anie dia mazava tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asa tanako dia aoka ho adidin'Andriamanitra ny fiainantsika. Andriamanitra no medidi ny fiainantsika, Andriamanitra no mitondra ny fiainantsika, Andriamanitra no mitantana ny fiainantsika. Andriamanitra efa manana lalana efa voasoritra, efa misy lalana efa nosoritana ke mbola tsy ary akorytsika, dia efa misy lalana nosoritanaN'Andriamanitra hoe ty ny lalana nosoritanao eny ambonin'ny tany, dia efa iny lalana nosoritan'Andriamanitra iny mitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Noho izany tsy misy zavatra mitranga eo fiainantsika raha tsy avelan'Andriamanitra. Izy no malala ny hevitra izay heverana atsika, ary ny hevitra izay heveran'Andriamanitra atsika dia hevitra mitondra fiadanana foana fa tsy loza. Raha tsika mieritreritra nisy hoe loza, fa amin'Andriamanitra iny dia izao mahasoa, antony matsara, antony mitondra fiadanana atsika. Mianatra mihitsika hitandrona mba tsy menomenona, mba tsy mononona, mba tsy hoe ahoana zao ny fanometsiny aminao mba hitandrontsika. Amin'ity taona 2024 ity samy hitandrona daholo, fa ny atao rehefa mitranga ny zavatra tsy arak'izay eritreretina dia ny fisaorana no atao, feno fisaorana hatrany, feno fisaorana hatrany. Zay zany ny antony voalohany hoe mahatonga an'Andriamanitra hiteny amintsika hoe misaola amin'ny zavatra rehetra, fa zany sitrapon'Andriamanitra, satria ny fisaolantsika amin'ny zavatra rehetra dia miaro ny vavantsika. Tsy hoe sady mamoaka fisaorana, mamoaka fanozonana, tsy mety zany amin'ny tenin'Andriamanitra, fa hiaro ny vavantsika tsy hamoaka fanozonana dia ny fisaorana. Safidy zany tsika hoe hamoaka fanozonana sy fimenomenonana ve sa hamoaka fisaorana. Dia ndaontsika hisafidy aloha mameno ny fontsika dia izao mahafaly an'Andriamanitra izay. Tsara foana fa rehefa faly Andriamanitra, rehefa ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika, rehefa ho amin'izay eritreretin'Andriamanitra tsika, dia tsy very mandeha mihitsy izay manao sitrapon'Andriamanitra sy izay mahafaly an'Andriamanitra. Dao rehefa tsika ilay tapany faharoa hoe ny antony isaorantsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dao ary vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Luka 7:20 andiny faha 1 ka hatramin'ny faha 8. Luka 7:20 andiny faha 1 ka hatramin'ny faha 8. Ary niakatra ho any Jerosalema Jesosy dia nandeha namakany Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka 10 lany fariana taminy izay mizanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandeha any, misy eo amin'ny sorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy dia niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankoaka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy 10 lahy fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy.
moa tsy nisy tahiverina anome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy ty olona hafa firena ity ihany fa aleo izy taminy mitsangana mandehany ny finoanao no efa nahavonjy anao. O Jesosy moa tsy nisy tahiverina nanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty hafa firenena ity. Ina tokoa moa nataon'io hafa firenena na io Samaritany io rehefa nahita izy fanontanian'Andriamanitra lamina tsara ny fiainany miverina tamin'ny lolony amin'ny mandeha tsara ny fiainany tsy nisy olana intsony fa nisosa tsara ny fiainany taloha mantsy izy boka mijara ory fa rehefa avy eo nitahian'Andriamanitra izy afaka tamin'ilay abokana ny lamina sy nisosa ny fiainany io dia ny zavatra nataony na dia fa lasa lavitra izy dia lasa miverina izy miverina misaotra midera mankalaza an'Andriamanitra zay fietsiny zay izy mankalaza midera minamatra an Jesosy ary misaotra zay nambaran Jesosy hoe manome voninahitra an'Andriamanitra izy. Ny fisaorana zany dia tsy inona koa fa fanomeza voninahitra an'Andriamanitra ary amafisiny salamo zany toa efa ketsika ny ten'Andriamanitra hoe salamo sy amin'ny Romana. Salamo fahatimapolo dia ny andiny fahatelo amby roapolo. Salamo fahatimapolo ny andiny fahatelo amby roapolo izay manatra fanaty mpisaorana no manome voninahitra ary izay mitazona lalàna no anehoako famonjen'Andriamanitra. Romana toko faha 1 ny andiny faha 30. Romana toko faha 1 ny andiny faha 30. Fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao ary izy no niazona azy sady izy koa no antony izy ane no miamboninahitra mandrakizay. Amen. Zay manolotra fanaty mpisaorana no manome voninahitra. Rehefa misaotra an'Andriamanitra tsika zany dia manome voninahitra an'Andriamanitra zay nge mahatonga an'Andriamanitra hoe ory zanako malala izay tiako misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapoko zany ny tiako zany ny ankasitrahako zany satria manome voninahitra ianareo amin'izay omenareo voninahitra amin'izay omenareo any voninahitra amin'izay zay mahatonga angataka aminareo amin'ity taon'ity hoe misaora amin'ny zavatra rehetra satria manome voninahitra ianareo amin'izay. Manome voninahitra ianareo ka milaza hoe izy no niaviany izao zavatra rehetra izao, izy no antony, izy keo no miazona azy, izy eny manome voninahitra. Rehefa misaotra zany tsika dia manome voninahitra Andriamanitra ary milaza tsika hoe Andriamanitra ianao no niaviany izao zavatra rehetra izao, avy aminao tahaka ny Jehova hoe Andriamanitra nanome tsy nitondra ninona azy izy, Andriamanitra nanome. Dia misaotra ianao zany manome voninahitra an'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra fa zaho no toy izao, ny ankohonako no toy izao, ny fianakaviako no toy izao, dia noho ianao noho izany misaotra anao na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao, zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Misy zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika, ireo zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika ireo zavatra tsara azontsika voaray atsika eo amin'ny fiainantsika, ireo zavatra tsara rehetra dia tsy avy amintsika ireo fa avy amin'Andriamanitra ireo. Ary rehefa misaotra tsika dia manome voninahitry'Andriamanitra ka milaza manao hoe misaotra Andriamanitra fa avy aminao, ianao nanome andreo avy aminao. Fa raha vao misy zavatra zany tsy saorantsika Andriamanitra dia ohatran'ny hoe avy amintsika ilay izy, ohatran'ny hoe avy amintsika
le izy tokohatra zany hoe nahazo fiarakodia ianao ka tsy misaotra an'Andriamanitra ianao ny fiarakodia dia ohatran'ny hoe avy aminao zany ny fiarakodia hoe ozy any mivolamony nazahoako azy ny zavatra nataoko ny nandeha tsara ny zazany fahaizako zay dikan'izay fa raha ohatra ianao nahazo fiarakodia ka ny zavatra ataonao voalohany misaotra an'Andriamanitra dia manome voninahitra an'Andriamanitra izay ianao satria milaza ianao hoe Andriamanitra ny avian'io, Andriamanitra ny anton'io, dia izy ny voninahitra misaola amin'ny zavatra rehetra. Tian'Andriamanitra tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra ary izy ange dia izao hoe Andriamanitra nge raha mitenin'izany tsy hoe Andriamanitra koa dia ao anary fa zay tena marina lazain'Andriamanitra fa tsika ny diso fa ny an'Andriamanitra zay tena marina tsarovy tsara fa tsy misy zavatra mitranga sy tonga ho fiainanao raha tsy navelan'Andriamanitra fa raha ny sakanan'Andriamanitra dia tsy tonga teo amin'ny fiainanao mihitsy. Ariary zato ary matoy ny ariary zato eny tonga eny am-pelantananao dia navelan'Andriamanitra izay fa raha ny sakanan'Andriamanitra iny tsy tonga teny am-pelantananao na 50 ary matoy ny 50 iny tonga eny am-pelantananao dia navelan'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra mantony, Andriamanitra ny avininy fa raha tsy navelan'Andriamanitra iny raha tsy avy amin'Andriamanitra iny raha tsy didin'Andriamanitra sy tonga teny aminao tsy nanamboly ianao raha tsy Andriamanitra nanome anao vola, tsy natanjaka ianao raha tsy Andriamanitra nanome anao tanjaka, tsy mahery ianao, tsy afaka mivoaka amin'ny trano ianao, tsy afaka mandehandeha ianao, tsy afaka nanao nahinana ianao, tsy afaka niasa ianao raha tsy Andriamanitra nanome anao amin'izany. Andriamanitra nampietsika anao, Andriamanitra nampandeha anao, Andriamanitra nampitsangana anao, Andriamanitra nanome zavatra atao anao, Andriamanitra nanoro anao hoe ty atao, Andriamanitra mitondra ny fiainanao. Zay marina, zay tena marina. Manokatra ny tananao ianao dia mihinana ny olona fa raha ohatra Andriamanitra ka tsy manokatra ny tanana tsy misy olombelona mihinan-kanina intsony fa matoa ny olona mbola mihinan-kanina dia Andriamanitra manome hanina ny olona. Noho izany zay no mahatonga an'Andriamanitra faly rehefa manome voninahitra ianareo ka amin'ny zavatra izay atao, amin'ny zavatra izay mitranga, amin'ny zavatra izay homeko, amin'ny zavatra izay atolotra anareo dia misaotranareo, 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 misaotranareo. Zay mahafaly azy ianareo misaotra dia milaza zay fa avy amiko, milaza zay fa tsisy avy aminareo fa tena avy amiko daholo ny zavatra rehetra ary dia mahafinaritra zay. Rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra tsika dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe zay manome voninahitra anao omeko voninahitra. Rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ity taona 2020 ity dia anome voninahitra anao Andriamanitra, anome voninahitra ny fiainanao izy, anome voninahitra ny asanao izy, anome voninahitra ny tokantranonao izy, anome voninahitra ny ambonanao izy, anome voninahitra amin'izay rehetra ataonao izy. Inona ataonao dia omena Andriamanitra anao voninahitra, misy voninahitra ho ataon'Andriamanitra sy asehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Halleluia! Tao anitsaka-tsika, tao anao hira fiderahantsika dia rehefa vita ny hira fiderahana dia hiaraka hivavaka tsika, hira fisaorana no ataontsika.